ia natao tokoa nitatitra satria tsy ny sénateur rehetrarehetra koa natrika ny fivoriana fa ny sotenana dia rariny loatra ary tsy afaka natao moa nitatitra raha tsy vita ny fitanana an-tsoratra ny fivoriana ny PV zany nitohiny dia gaka sy talanjona eto satria nitatitra ary androany tsy na voavita zany ny fitanana an-tsoratra tamin'ireo fivoriana roa metaona natao ny antenimieran-dola sy ny antenimieram-pirenena mandray ny taratasin'ny premier ministre nefa zay taratasy nalefany tany amin'ny président assemblée nationale mahazo copie amin'izany ny filoham-pirenena dia ny filohan'ny antenimieran-dola ary ny filohan'ny ACC hoe no nitatitra zay voarainy omaly dia ahoana moa zany petraka mihitsy mifanontany hoe tatitra inona kay zany ary azadiny fa tato zany nanao an'ilay izy dia ireo olona manana ndraikitra amin'izany any amin'ny assemblée nationale sy aty amin'ny sénat dia niasatra amin'ny alindalina mihitsy ny maly namita n'ilay fitanana an-tsoratra an'ireo fanapa-kevitra zay niraisina tao amin'ny vomery io amin'ny commission io ka inona zany dia napetraka mihitsy mifanontaniana hoe androany izy nivita nefa ny premier ministre dia vomaly ary zay no entiny manokatra n'ilay taratasy alefany hoe faisons suite le rapport zay nalefanao alefan'ny président inona zany io zany lazaiko hoe allo mba manara-dalàna allo mba manara-dalàna fa tsika ny ohatra ho an'ity firenena ity ny lehibe ny androm-panjakana zany allo mba samy mijanona anaty ara-dalàna isika ino ny PV nalefandroany zao le izy voaraiko voarain'ny président assemblée nationale dia nalefana akany amin'ny premier ministre le izy hoe io tatitra officiel mety samy nananieviny samy nandeha tany amin'ny mpanao gazety sisy samy nanao tatitra manokana tany amin'ny filohan'ny antenimieran-dola sy filohan'ny antenimieram-pirenena fa ny tatitra officiel dia zay tatitra niraisin'ireo mpaka-tsoratra teo amin'le asa-boamera ny lazako azy ino ny tatitra officiel ka inona zany le lazain'ny premier ministre maly nefa androany ary le zavatra ko vita mahagaga ihany zany hoe fa miazakazaka ny injera ve fa maninona makany amin'ny tsy ara-dalàna mino fa za moa dia amaly an'le tatasin'ny premier ministre mihitsy hoe majereo fa tsy ara-dalàna tena afany hoe rarina sy mihitsiny fa tsy ara-dalàna mihitsy le zavatra tiana asesika fotsiny atao amboletra fotsiny amin'ny natao ka dia mino sy manantena fa tsy maninona maiky ny fahadisoana mba ho tombotso ambon'ny firenena fa tsy hita kosa aloha mitondrana an'izany eo anatina zavatra diso fa rehetra moa mety diso daholo tsy any akory ny tsy nomena fa dia adito koa no anoratra n'izany amin'ny premier ministre hoe jereo fa mizatra tsy mifanahaka ty satria averina mandeha ny fanapa-kevitra zay tokony raisin'ny premier ministre dia fanapa-kevitra rehefa maharay natatitra ataon'le voamera izy fa tsy hoe ataon'ny sénateur na ataon'ny assemblée nationale fa ataon'le voamera dia misy zany ny ataoko ny hoe fifehezana anatiny règlement intérieur mifehan'izany fitanana an-tsoratra ny asa-boamera zany androany le izy mivita fekina mandeha inona zany le omaly sao dia lasa tompona ndraiky io le maly soratako